Ny sarobidy indrindra. Ny zavatra azonao tamin'ny mora dia tsy haharitra eo aminao, ary ny zavatra haharitra dia tsy azonao moramora. Ny zavatra sarobidy indrindra eto an-tany dia tsy voavidim-bola, satria amin'ny alalan'ny vola dia afaka hividy fandriana ianao, saingy tsy afaka hividy torimaso mahafinaritra. Afaka mividy boky ianao, saingy tsy mahavoavidy fahalalana. Afaka mividy trano ianao, saingy tsy mahavoavidy fianakaviana sambatra. Afaka mividy fanafody ianao, saingy tsy vitanao ny mividy fahasalamana. Afaka mividy fitaovana betsaka ianao, saingy tsy voavidinao ny fahasambarana. Mety mividy olona ianao mba hanaraka anao, saingy tsy voavidinao ny olona hankatianao. Ary izao dia tsy nanenina tamin'ny fotoana nanginako, fa kosa nanenina mafy tamin'ny fotoana nitenenako. Raha nisy nanao ratsy ianao dia omeo chance fanondroana izy hiova, saingy aza omena fanotelony raha mbola naverina izany. Aparitao betsaka ny vidéo.